zava-dehibe amin'ity antsika ity zany a dia Madagasikara tafiditra tao anatin'ny firenena 2020 eran-tany a nahazo an'ilay fanatsim-bola antsoina hoe FCTC 2030 zany hoe convention cadre 2030 zany pendant 2030 a dia atao tsiny amin'ny fiteny frantsay atao lancement officiel zany a dia fanatsim-bola io dia anamafisina ny ady amin'ny fonasikara sy ny finanana balaka satria fantatsika fa mitondra aretina sy loza ho an'ny hafa sy ny mifoka zany ny fonasikara eto amintsika dia tokony tsy fonasikara mihitsy ny toerana mihitsy satria enjehan'ny lalàna eto amintsika nefa dia misy any a ny manao fanahinana zany ohatran'ny toerana fanaona karaoke reny a reny toerana filanonana reny a tsy tokony fokasigara ny olona ao anatin'io satria teraka loza ho an'ny manodidina mahatonga an'io zany tsika zany misy critère izy a satria Madagasikara zany a postulé dia ny critère mety tamin'ny asa sy tsara vitantsika zany niezaka vitantsika satria tsaroa fa Madagasikara nahazo certificat de reconnaissance nahazo certificat honorifique tamin'ny ady manokana tamin'ny fonasikara sy ny fanavaraka tamin'ny taona dia 17 sy 2000 mafisitsika ny fandrarana fonasikara amin'ny toerana izay mihidy satria misy lalàna fa misy ihany koa ny olona tsy manara-dalàna eto amintsika ka itsika rehetra vahoaka mihitsy ny tanina zany a tanina zany mba anaraka ny mba anentsika an'ireny olona ireny mba hiteny amin'ny tompona andraikitra zay misy fampiarana zany a misy ihany ny fampiarana fa ny zavatra ataotsika zany amin'ity a anisan'ny stratégietsika zany a ny anao ny antsoina hoe élaboration plan stratégique ny ady amin'ny fonasikara zany zay renouvelentsika mihitsy izy a irahana amin'ireo comité consultatif de lutte anti-tabac maro isaky ny ministère ONG zay mamora ao anatiny zany anova mihitsy sika ny lalàna amin'ny fe zany a ny fonasikara